sa inona ny seho-tany dia hoe mahatonga an'izany tsy azonao mihitsy zany ianao mihitsy ny tsy mahazo fa mila mianatra ianao hoe inona atao hoe enquête parlementaire misy dikany matoa manao enquête parlementaire fa tsy zany resahanao zany andehanao a miverina mianatra fa tsy zany atao hoe enquête parlementaire ka inona ny ilana n'le enquête parlementaire tsy mahatoky fitsarana nga ianao ka ianao nga tsy mahatoky fitsarana dikanao tsy azo zany dikany démocratique raha izany misy ny fizaram-pahefana misy ny mpanao enquête misy ny fitsa aty aminay zany tsy resaka hoe principe démocratique dia anao fanadihadina la place ny mpanao enquête ianao inona didinina zany ny ilana ny fitsarana ka iza mpanao an'izany iza manao an'izany fa tsy resaka hoe avion enquête am'izany ka misy ministre affaires étrangères tsy mahatoky ministre affaires étrangères koa ianao zany asan'ny ministre affaires étrangères nge fiaraha-miasa ny ivelany tsy azo koa le problème anao ianao manome le problème anao le zany ry madame ty i moa zany anisan'ny anankiray lehibe ny aingiany zao aty hevitra zao satria ny antony rehefa ndresaka moa ny mpanao gazety na ny tany mpanao gazety hoe nareo hoe tsy tokony anangana enquête parlementaire ao anatin'ilay raharaha manahirana satria raharaha manahirana io misehatra irasa-pirenena fa tsy eto amin'ny firenena fotsiny ihany dia mety ho normal be ny fametrahany le mpanao gazety fanontaniana ny mpanao gazety moa za tsy tena nahalala tany am-boalohany hoe izy le mpanao gazety tao fa ny feo fotsiny ny henoko avao anatin'le interview iny dia ohatra ny eritreritra hoe namanambiny tsoranay vison raha ve zany manao interview zany dia somary taitra ihany nandrehan'le izy hoe ahoana zany fomba famaly ny filohan'ny anteny merandolo zany manoloana an'izay efa taty aoriana vao nafantatra hoe mpanao gazety ao amin'ny l'express de Madagascar satria fahafantarako an'ny tsila dia hoe tao amin'ny la nouvelle aloha dia taleny serasera teo anivon'ny commune Tananarivo renivohitra zay nafantarako azy dia tsy mampanina zany antaontsika hoe iza le mpametraka fanontaniana zay ve ny zava-dehibe hoe le fanontaniana petraka sa le olona satria ny fanontaniana petraka dia mety mitombona tokoa hoe tokony anangana enquête parlementaire ve anareo ao anatin'izao raharaha zao sa ahoana dia le valy moa dia iny rahantsika naheno iny hoe ianao nanahirana tao anatiny dia nanjarintsika samy mpanao gazety koa ary napediny ohatra ny tehiteny hoe i Monica ve mila an'izany i Mbintso ve mila an'izany ao mason'le olona nametraka fanontaniana zany ohatra ny tehiteny hoe tsisy namanao reo fa mifanohatra aminao daholo dia apedina koa tsika mpanao gazety ao anatin'ilay izy dia zo etoany lalam-panondrenana ohatra ny tondra lalam-panondrenana présidente etoany lalam-panondrenana ny fahalalahany ny asa fanaovan-gazety ary ny etoany lalam-panondrenana koa ny zo fototra isitrahany malagasy vaovao ka io na iresaka ianao hoe misy fitsipika anaty mifehan'ny antemerandolona sy ny sisa zahatra tsotra nge mba nandrasana tamin'ny filohan'ny antemerandolona raha ohatra zao izy ka niteny fotsiny hoe ity raharaha tya dia fiainanivon'ny fitsarana dia mbola tsy fotoana nangananay an'izany enquête parlementaire zany zao fa ity ny 5-telopolo andalana faharoa ao amin'ny fitsipika anaty mifehan'ny antemerandolona dia ngamba nijanona teo le resaka tsy nisy niditra tsony le resaka ary i moa andry zareo iny anazy any amin'ny ataony any iny fa ny tiako resahana fotsiny tao mialatsiny fa somary lavalava ny tiako resahana fotsiny tao anatin'izay dia ny amin'ny hoe ny fotoana tahaka an'ireny andre mato filohan'ny antemerandolona tsy hoe sanatria anao zatovy mananatra ny mpanana dia tokony ao anatiny mihitsy zany le hoe zay le hoe savorovoroky ilatrona ny tena fiteny mantsy raha fa hoe misavorovoro eo ny olona dia mivezivezy eo milatro mampisehoseho ny maizy azy eo amin'ny ray fotoana ireny tokony ampiseho ny maizy azy hoe araky ny fitsipika anaty mifehanay amin'ny 5-telopolo andalana faharoa dia rehefa mandeha any amin'ny fitsarana ny raharaha anankiray dia tsy ilaina no manangana enquête parlementaire zany dia nijanona teo ny resaka ny filoha-pirenena nge zao rehefa manao zavatra dia angoniny daholo le zavatra rehetra dia eo mihitsy ny ampisehoany hoe voafehako toy karazana ny zavatra ohatra ny toisitistira fa miresaka le filoha-pirenena ohatra dia resahany daholo hoe toy ny anina mety misy tsy nalalan'izany beladona zany taloha fa ny filoha-pirenena napafantatra ty beladona ty datora zay mihitsy le filatrona zay mihitsy le endrika le hoe eo anao zany hoe ampisehoany fahaizanao fa olon-dehibe manana andraikitra ianao
ka le mpanao gazety manontany tsy lay tsy inony tsiniavinao ary aza miandro koa hoe mpanohatra ty sa mpanohana sa mpanina fa mpanao gazety koa nge misy mpanohana sy mpanohatra ave moa toatra ntsisa zany fahafantarako azy ie zay indrindra mantsy hoe le teny le fomba fampitany ny filohan'ny antenemeran-doolona azy no somary nanahirana fa na izany na tsy zany nisy ihany koa hoe tena tsy nahafantatra le mpanao gazety tsy mahafantatra an'le zava-misy le zavatra ho tenenina zay moa isan'ny noresana ny dikan'izay hoe any ve le solidarité sa hoe aiza ho aiza le solidarité am'le mpanao gazety nefa le mpanao gazety ihany koa voalaza hoe tsy mahafantatra zany le hoe ahoana ny procédure na ahoana le fombafomba samy hafa tokony anaovana le enquête parlementaire ka io any mbintsoa ny mpanao gazety araka le fambaro ombieny hoe izy ilay mampisitraka ny zofototry ny olo-pirenena hahazo vaovao marina vaovao maro lafy vaovao voalanjalanja tiako iverenana hoe inona tokoa moa zany hoe mahasa masina ny asa fanaovan-gazety zany satria betsaka ny mety hoe tsy mahalala an'izany na ny olo-pirenena tsotra ary ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ao amina tany demokratika toan'ny Madagascar dia manana ny tombony lehibe anisan'izany no hoe mivoy fanehoan-kevitra maro lafy izy ihany koa no mampita ny vaovao hahafahany olo-pirenena zany mahafantatra ny zava-misy mitranga eo amin'ny firenena ahafahany maneho ny safidiny amin'ny fotoam-pifidianana manampy amin'ny fanapahan-kevitra ho an'ireo rehetra izay mpanapa-kevitra eo amin'ny firenena izy ihany koa no mialatsiny amin'le teny frantsay garant an'ilay contre pouvoir zay ny asa mpanao gazety ka raha mamoaka n'ilay vaovao izy dia ho amin'ny tombotsoam-bahoaka ho amin'le tombotsoan'ny firenena fa tsy lazaina hoe mpanohitra na pombo tsy izay mivelively izy ihany koa no manampy amin'ny fampisehoana ny fangaraharaana eo amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana miady amin'ny kolikoly izay no mazava-dehibe sy mahasarotiny amin'ilay hoe fahalalahany asa fanaovan-gazety malalaka ny mpanao gazety raha toka malalaka izy aloha any amin'ny fanangonam-baovao malalaka ao anatin'ny fikirakirana n'ilay vaovao avoaka ho amin'ny fahaiza-manao ny mpanao gazety iny malalaka any amin'ny famoahana n'ilay vaovao ireo ny fepetra takiana amin'ny hoe fahalalahany asa fanaovan-gazety ka raha intranga tamin'ny 3 Jolay 2024 iny raha ny fanambarana navoaka dia hoe manohitohina n'ilay fahalalan'ny mpanao gazety manangona vaovao satria izy mila manontany ilay mpanao gazety mba homena n'ilay vahoaka ilay olo-pirenena ny vahoaka no manome an'ilay fahefana amin'ilay mpanao gazety mba hampafantatra azy anazava azy ireo tsara ho fantatra makasika ny fitantanana nyty firenena ity sy ny fampandrosoana ny firenena dia veriko hoe lazaina moa zany tao anatin'ilay communiqué navoaka ny Sénat lay tsy hitantsony ilay izy hoe anonga-panjakana tsy misy resaka fanonganam-panjakana zany fa tena hoe fanontaniana manitikitika ny vahoaka dia izay no nataon'ilay mpanao gazety mpanao gazety tokoa hoe Michel Radbe raha tokony hafantatra zavatra maro tokony hafehy zavatra maro ohatra satria izay hoa le nanankianana hoe nga tsy fantatrao tokony miverina mianatra sy ny sisa zao zao raha manontany any Mbintsoa eto zao za dia voalohany fanontaniana napetraka Mbintsoa tamin'ny filohan'ny olafitra ny mpanao gazety hoe tena tsy fantatra Mbintsoa tokoa ve hoe amin'ny fotoana inona manao fanambarana izy ireo sa ahoana dia manina mbola apetraky Mbintsoa zany misy antony zany matao apetraka satria milalao an'le mangarahary tsika ny olo-pirenena tompoko mametraka fanontaniana be dehibe ny mpanao politika mametraka fanontaniana be dehibe ny mpanao gazety zany ny solotena hitondra n'izany fanontaniana zany fa tsy hoe mety tsy nahay zany izy na nahay izy fa hoentina le fanontaniana za zao rehefa manao karazana dihevitra ohatran'izao fantatro le zavatra fa tiako ilay olona ny ametrahako fanontaniana no hamaly azy hoe amin'ny toerany aby ny olona tsiraray hoe tia le valy ny andrasana any aminao manaona tokoa ny hevitrao mahakasika an'ity satria tia ny resahan'ny olona fa tsy hoe tsy midika koa zany hoe tsy haiko le izy dia zay ny tsy mampety an'le le mpanao gazety nge tsy fametrahana fanontaniana izy mpanao gazety mantsy ametrahan'le olona fanontaniana indraindray ohatrany hoe nga ianao tsy mahay nga ianao tsy mahalala nga ianao tsy mahatoky fitsarana nga zany le izy tsy any le izy fa hoe ity ny resaka resahan'ny olona dia mba hoentinay aminao satria ianao voakasiky le raharaha
de apetraka le izy fa tsisy miteny anao an'izany kosa hoe tsy mahay mpanao gazety na mahay mpanao gazety raha ho tanysainy mpanao gazety ary nyfahaizany tsy mila anao izy hoentina eto dolo ny dossier anao rehetrarehetra zay fantatray de ahoana de mety ve zany sa ataotsika ahoana satria be debe nge mifantatra be debe nge zavatra fantatra amin'ny raharaha rehetrarehetra fa zay le mampanao gazety matianina manao recoupement ny anaran'izany mon général ankoatr'izay ihany koa napikely Mbintso sy Michel Ralbera hoe alohan'ny andehanany reny mpanao gazety reny eny akianja de misy ilay antsointsika hoe conférence de rédaction zany hoe fivorian'ny mpanao gazety rehetra miaraka amin'ny tonindahatsoratra manomana n'ilay vaovao zay ho atolotra ny vahoaka io ao ny anomezana ny toromarika reto ny karazana fanontaniana tsara apetraka reto ny manetikitika ny vahoaka de mitondra an'izay mpanao gazety fa tsy any amin'le resaka hoe fahaizana na tsy fahaizana ary io koa tsy misy tonga lafatra tsy misy koa hoe sika hoe parlementaire na juriste hoe ao anaty hoe solombavam-bahoaka tsika na mpahay lalàntsika tsy izay fa tsika mpanao gazety itsika manontany manitikitika amin'ny vahoaka zay no ampitaitsika pouvoir investi avy amin'ny vahoaka de zay ny ananatsika zay mahafahefana faefatra ny mpanao gazety matetika raha tranga ohatran'ireny zao lasa tsy le vaovao tsony no sy le atao no lasa tafita fa lasa le ty ivelany le lasa resaka sy le adevitra n'ireny lasa mipetraka ka io nge manahirana mbinitsorana evisan sy Ramatoa Filoha amintsika mpanao gazety zany hoe les faits sont sacrés de iny zany zao tokony tena nijerena hoe ina le zavatra ina le fanontaniana napetraka fa rehefa ina moa zany zao le hoe fanontaniana mpanohatra ve le hoe ianao ve ny antemeran-dola ve tokony anao enquête parlementaire sa tsy sa fanontanian'ny mpanohana de lasa mipetraka zany le izy hoe ty tokony rehefa ho amin'ny antemeran-dola zany aloha am'izao manaraka de mila manontany hoe apetraka hoe inafika iny karazana fanontaniana mpanohatra de ina karazana fanontaniana mpanohana de miankina am'izay ve le izy de apetraky ny zareo am'za matsy le izy hoe mpanohatra mitady anonga-mpanjakana tadidiko tsara mihitsy tamin'ny taona 2024 raha am-piangonana nyresahana tam'zany nampifanolana tanaty fiangonana de colonel Richard Ravalomanana no sambotra anay tam'zany raha ny am-piangonana fa ohatr'izany koa ny fomba iresahana azy hoe fanonganam-panjakana de ohatrohatran'izay foana ve zany le rahatsika de iny am'izay moa zany mampanongana le fanjakana eto raha ohatra ka hoe iresaka tsika hoe ity ve azo anaovana enquête parlementaire sa tsy azo valiny tsotra ny nandrasana amin'ny filohan'ny antemeran-dola fa tsy famaly amin'ny mpanao gazety na sanatria izy indray nametraka fanontaniana mpanao gazety mety hoe zay koa ngamba satria tsotra reko ihany tao anaty le taratasy lavabe le tsy hitatsony iny nanjavonany hoe izy nianatra momba ny asa fanaovana gazety tany ivelan'ny tany de androany zany atao tokony misafidy rehefa miresaka ve anao tokony mpanao gazety ve ny filohan'ny antemeran-dola sa mpitantana ny raharaha-mpanjakana filohana androm-panjakana de tokony misafidy an'izay zany de rehefa izy koa zany le miteny de miteny ahoana koa izy am'izay fotoana zay le hoe rehefa somary mavesabesatra ve le fanontaniana na tsy voafe ve le fanontaniana de sarotra ve mamaly an'le fanontaniana de avily le izy hoe nareo mpanohatra fa ngamona mpanohatra na mpanohana na iza tsy afaka mametraka fanontaniana ary mpanao gazety fa tsy izy nyzany mpanohatra sy mpanohana zany any amin'ny asany izy ny samy manana fotsiny hoe ity ny mety ligne éditoriale raha n'lay orinasa fanaovana gazety de ty marina ny tenin'ny Monica teo hoe rehefa miaingy any amin'ny zay nge vao miaingy Andriamatoa Filohan'ny antemeran-dola vao maraina be amin'ny eniny zay de efa manao conférence de rédaction aloha mba fampatarina kely anao zany manao conférence de rédaction zay amin'ny enina maraina de eo zay no miresaka hoe inona no alehantsika de inona ny fanontaniana tokony apetraka any tsy fanontaniana mapetipety anay fotsiny io fa fanontaniana apetraky ny be sy ny maro de tokony hovalin'ny tomponantoka am'zany sy ny tompona andraikitra am'zany fa tsy hoe ndeha anao zay afalifaly anao nanao zay atezitra anao akory fa tokony mba ahay mifekely any tsika ny fomba firesaka rehefa ohatran'io indrindra fa imasom-bahoaka fa le fanambanina zany ohatrany tsy de tsara loatra indana mianatra mivereny anao mianatra naveriny indro zay
miverena mihitsy ianao mianatra de raha nytany kosa atsika androany hoe mon général fianarana taiza moa zany ny tena ny anaranao ny tatana nio antemeran-doolona io de ahoana koa zao zany andriamatoa filohan'ny antemeran-doolona ny tiako apetraka be ty fanontaniany ty hoe isika mpanao gazety ngamo tsy azo kianina tsy azo ndetasika hoe tsy azo anaovana tsy azo omena toromarika tsy azo kianina tsy azo resana matetika mantsy zany mitanga hoe indraindray na zavatra ataonao amin'ny andavanandro ohatra hoe nga hainao raha mpanao gazety de manao an'izany nga hainao raha mpanao gazety de ohatran'izao ahoana fahitanareo an'izay tranga anankiray zay ny mpanao gazety olo-pirenena izy mialohany mahampanao gazety azy zay olo-pirenena izy eo ambany lalàna tsy misy ny amboniny lalàna fa manana zo izy amin'ny mahampanao gazety azy ary io zo io iantohany lalàna amin'ny fanatanterahana ny asany izay ilay zoany izy ihany koa nefa mifanindran-dalana amin'ny zo misy ny adidy sy ny andraikitra misy ny adidy sy ny andraikitra ny mpanao gazety de ny famoahana ny vaovao marina ny fanaovana ny recoupement hoe Michel Ralbera teo fa olo-pirenena ny mpanao gazety ary amin'ny asa fanaovana gazety raha toka misy olona voatohitohina hoe nisy sanatria vaovao diso de manana n'ilay zo ihany koa ny olo-pirenena amin'ilay hoe droit de réponse na démenti 12 andro ao arininy namoahana n'ilay vaovao manatona n'ilay mpanao gazety manao fantsina ny mety ho sanatriavina hoe vaovao diso asa raha ty resa be ty ty nimbintso antanina hoe mpanao gazety ve biby fampitahorana za zao nanana copie aloha de rehefa tonga taona de nanana kara-panondro olo-pirenena zany de rehefa niofana nianatra de tonga mpanao gazety de nahazo karatra tany amin'ny OGM de izay ny lalana nalehako ka rehefa manao le asako ka le asa mampanaova gazety mihitsy no ataoko de zay le teneny hoe avelao haninao malalaka ny asany izy raha ohatra hoe asan gazety zany nantaniko hoe andriamatoa filohany antemeran-dolona tokony anao enquête parlementaire ve sa tsy tokony de zay zao asa fanaovana gazety mihitsy zay de etoany lalàna fa raha ohatra ka iza zany le mpiantsoantso be reny hoe ianao hoanina tsy asan gazety indray tsony zany zay rehetrarehetra zay ny dikan'izay tsy biby fampitahorana mpanao gazety fa manao ny asany izy fa indraindray misy olona matsiary voatotohina am'le vaovao voakany gazety tsika fa le hoe tsy anao zay ahafalifaly ny olona voakasiky le raharaha na anao zay atezitra an'le olona fa hoe le fait sont sacré rehefa hoe tia ny zava-misy de resahana zany le zava-misy mety tsy hahafaly ny hafa ny mety atezitra ny hafa mety ahafalifaly ny hafa ihany koa ao anatin'ireny zao de misy bitaka faly de misy tezitra de tsy zay nefa ny asa fanaovana gazety hoe tsy ny hafaly na atezitra fa hoe ity le marina fa ny olona voatotohina no mety matsiaro ho tezitra indraindray de indraindray koa misy fomba fiteny malagasy zay hoe tsy fantako mety sao de misy fahamahinana mahana ve ny iza mahana de zay indrindra mitoy an'le fanontaniako te ihany hoe fa tsy azo kianina ve amina resaka asa fanaovana gazety ny tompona andraikitra anankiray na ataoko hoe tsy tompona andraikitra raha fa na olo-pirenena anankiray tsy azo resana anaty asa fanaovana gazety ihany koa fe misy le fetrany efa nazavain'ny présidente teo ihany hoe misy lalàna io sisa fa lasa manahirana be zany hoe andeha ohatrany hoe misy vaovao anankiray marina nefa hoe voatotohana zao ianina am'ty de lasa ohatrany mipetraka n'le autocensure indray am'izay fotoana zay ny tombontsoam-bahoaka no esan'ny mpanao gazety rehefa misy vaovao avoaka zay le etika déontologie miasa ho an'ny tombontsoam-bahoaka ary io araka ny teneny Michel Ralbera tsy voatery afaly mety atezitra nefa raha zay ny tombontsoam-bahoaka de zay ny ijoroan'ny mpanao gazety misy an'iny tranginy raisiko hoe fotoana zao misy dikandolo moa zavatra rehetra fotoana zao handinia atsika rehetra tsirairay ny am'ty hoe fametrahana ny asa fanaovana gazety ty nahoana moa tsy hoe azo kianina amin'ny mpanao gazety
azo kianina mpanao gazety afaka mitondra fanakianana ve mpanao gazety sa hoe azo kianina mpanao gazety azo kianina ny fanontaniana teo mpanao gazety ve afaka manakina amina zavatra anankiray indrindra ny hoe mampanandanja n'ilay fahalalan'ny asa fanaova-gazety amina tany demokratika izy ara ny tokony hoe hitondra fanakianana amina tranga tsy mety satria mahatsara ny fitantanana ny raharam-panjakana mahatsara ny tombotsoam-bahoaka sy ny tombotsoan'ny firenena ary zay ny tokony ho asana manao fanadihadiana manao analizy manao fikarohan-kevitra etseroa mba tena hoe anampiana amin'le contre pouvoir koa moa zany hijerena hoe aiza ny tena mahatsara n'ilay fanapahan-kevitra ho amin'izay tombotsoam-bahoaka zay sy ho an'ny tombotsoan'ny firenena dia manampy ihany koa ny fahalalan'ny asa fanaova-gazety hanampy an'ilay olo-pirenena mba handray anjara amin'ilay fiainana politika participation citoyenne moa zany amin'ny lafin'ny politika fa amin'izao ke somary manahirana ihany satria ny olo-pirenena kivy maro ny kivy amin'le fandraisana anjara amin'ny raharaha politika lasa miteniteny fahatany sanatria fanenjikenjehana fahatany sanatria indrindra ato anatin'ny hoe firoboroboan'ilay tambajotra sosialy izay betsaka ny vaovao diso any anatin'ireny ary iny koa ny joroan'ny mpanao gazety manitsy an'ireny vaovao reny mba tsy hoe ely indray ilay vaovao diso ary ny loharanom-baovao zay koa ny angatahana tranga anankiray mbintsoa hoe be dia be zany tatitra tonga aty aminay hoe mikatona loharanom-baovao manavakavaka ny mpanao gazety ny mpanome vaovao tsy mety zany fa nohitohinana ny fahalalan'ny asa fanaova-gazety zany fa arakaraky ny amoahanao ny vaovao tsara ho fantatra no mampitoetra n'ilay hoe tiany tena vaovao hanampinanao anapa-kevitra ho an'le tombotsoan'ny firenenao fa tsy hoe sakatsakana na risatsy avakavahana risatsy mpanao gazety dia avy eo vaovao diso no miparitaka eny tambajotra tserasera ary mikorotana ny fiarahamonina terak'izay iny koa mbola olana hafa mihitsy misy rabera le resaka fitazonana vaovao iny le tsy fanomezana vaovao tena marobe mihitsy ny karazana fiazonana loharanom-baovao ny tranga indrindra fa ny raharaha manahirana ny zavatra olana amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe misy karazan-drazany hoe reto sokajin'olo reto mahazo vaovao eto tsy mahazo vaovao dia eo koa misy raharaha mafana be mihitsy eto tena ilana valim-panontaniana fa manaiky miresaka ihany ny tomponantoka na ny tomponandraikitra fa amin'ny alalany antsoina hoe point de presse zany hoe ty vaovao tianao io hoano tsy tianao io hoano nefa misy zavatra manitikitika tsy lazaina ao anatin'le izy mba tiany mpanao gazety ho fantatra dia tsy fantatra hoe rovina tokoa moa misy an'izany hoe point de presse na conférence de presse zany nefa raharam-pirenena goavana ny resahana ao anatin'izay point de presse aloha maria kely tsy afaka mametraka fanontaniana tsy afaka mametraka fanontaniana mpanao gazety ary fa point de presse no tenen'le olona nefa misy zavatra manitikitika maro be ao anatin'izay afaka mitondra fanakianana ave mpanao gazety tsika tsy hoe tsy tiako Monica dia kianiko fotsiny eto fa inona le nataony Monica tamin'ny raharahany fiainan'ny fiarahamonina ny fiainam-bahoaka fiainan'ny firenena satria matoy ianao nomena andraikitra ao anatin'ny firenena dia mpiasam-bahoaka ianao zay dia zon'ny vahoaka no mitaky mangaraharany aminao hoe na sanatria misy fioara-pefo nataonao dia zon'ny vahoaka no mitondra hoe tsy mety nataonao tia zavatra tsy nety nataonao fanakianana zay filazanany marina tsy fantako zany zao na fanoerana na filazana marina zay zao indraindray koa mila vahantsika tsara ny hoe milaza marina sy manohitra any mpanaovana politika misy hoe tony de mpanohatra zay mihitsy ny asany manohatra de reto mpanohana de zay fa ty amin'ny asa fanaova gazety mpitatitra ny zavatra misy de rehefa mitatitra avy anao de tsy azo kianina mihitsy zao ny gouverneuran'ny banky fohibe ny Madagascar tany Manakara tamin'ny fotoan'andro tany amin'ny tsy haiko 3 sy 4 arivo sa 4 sy 4 arivo hoe nitominao ny vola atao 4 miliara de nentinao de tsy azo kianina ave anao de raha manao an'izany ve zao de hoe manohatra ny fitondrana tamin'izany fotoan'andro zany le izy lasa manahirana zany zao le toeran'le mpanao gazety mihitsy amin'ny ankapobeny tenen'ny présidente teo le hoe manao fanakianana ianao zany de lasa ohatrany hoe ahoana zany ny avahan'le fanakianana ataonao mihoatran'le fanakianana mandehibe ataona olo tsotra ataona olona tsy mpanao gazety any anaty tambajotra tserasera any de indraindray any kokoa no ohatrany hoe inon'ny olona inon'ny tompon'andraikitra isan'isany de ianao zany ohatrany tsisy référence ntsony ao anatin'le izy hoe ahoana lasa ohatran'ny veriasina zany le asa fanaova-gazety
zay le teneniko teo hoe nisy zavatra tsara ihany nitrangana zavatra toy ireny fotoana itodiana am'le tontolon'ny asa fanaovangazety sy fametrahana amin'ny toerana zany asany asa fanaovangazety zany efa lahateny nataoko tamin'ny fanamariana ny andro maneran-taona ny fahalalahany asa fanaovangazety tamin'ny taona 3 ty fanontaniana ty araveriko eto indray hoe samy mandinika sy mieritreritra hoe asa fanaovangazety toy inona no tiatsika apetraka eto amin'ny firenena eto na ho an'ny tompona orinasa gazety na ho atsika mpanao gazety na ho an'ireo mpanao politika miara-miasa amin'ny mpanao gazety mpanome vaovao ny mpanao gazety na ho atsika olom-pirenena ihany koa izay manjifa ny vaovao zava-misy anankiray iaina zao tontolo zao io resaka hoe famoahana vaovao diso eny amin'ny tambazotra tserasera io ary io tena manimba ny fiarahamonina ary manimba ihany koa azo lazaina an'ilay tontolon'ny asa fanaovangazety nefa irika fanararoatra ihany koa io ahafahan'ny mpanao gazety hoe mijoro dia manentana ny olom-pirenena hoe arao ny haino vaky jereo ny vaovao ny haino vaky fa na samy hafa ary ny ligne rédactionnelle an'ireny orinasa gazety asan'ny mpanao gazety reny dia zay ny asan'ny mpanao gazety hoe manome an'ilay vaovao marina mba azahoana an'ilay repère ny amin'ny hoe tiany vaovao marina zany tiany tokony atao fa tsy ho potika ny tambazotra tserasera miaraka amin'ny fake news sy ny compte fake isan-karazany rehetra eny izay manakorotana sy mialatsiny amin'ny teny frantsay manipuler an'ilay tiany ho atao fotsiny amin'ilay serasera samy hafa ny serasera sy ny asa fanaovangazety asa fanaovangazety no ataony ny mpanao gazety dia eto dia manararoatra ihany koa miantso ny amin'ny hoe tena ok'izay zany le fanambanina ny mpanao gazety sy ny asa fanaovangazety ok'izay ihany koa le hoe fanaovana tsindry amin'ny mpanao gazety io tsy misy hoe averiko ihany araky ny teninao teo mpanao gazety mpanohitra na mpanao gazety pomba tsy misy an'izany ny carte de presse tsika amin'izao moa presse zay soratra eo dia rehefa scanena le code QR amin'ilay carte vao hita hoe mpanao gazety aizany hoe sany ty mpanao gazety ina makasikasika azy fa presse mitovy daholo ny mpanao gazety tranga anankiray akoatran'iny teny amin'ny anteny merandoolo iny le nitranga tany Toliary le nisina mpanao gazety nahazo niara-ny herisetra niara-ny fandrahonana reny zao tena tsy azo ekeny reny ary tena melohiny reny fa tena faneriterena ary tena hoe tsindry atao amin'ny mpanao gazety herisetra atao amin'ny mpanao gazety zay voarara ny lalàna ao anatin'ny fanatanterahana ny asa fanaovangazety reny ary efa mandray Tananan'ny tranga iny moa zany ny eo anivon'ny braony OGM fa lasa hoe rehefa ity mpanao gazety no manangona vaovao ary dia mitsangana ny olona ato hanohitra azy rehefa hito mpanao gazety avy amin'ity orinasa ity makary dia mitsangana indray ny olona ato hanohitra azy sy hanao herisetra aminy tena tsy izy zany fa mpanao gazety dia iray ihany ao anatin'ny asa iray vatsy iray aina ao anatin'ny asa fanaovangazety dia zay mpanao gazety tsy misy hoe mpanohitra azy pomba antotraterana zany ho antsika olom-pirenena sy ho antsika mpanapa-kevitra mpanao politika ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy any amin'ny faritra manerana ny nosy any be dia be no azahoana hitatitra ty manindry ny mpanao gazety hoe ty ny vaovao avoaka ty tsy avoaka ny mpanao gazety dia ny patron de ny tonian-dahatsoratra sy ny dire pub ny talehan'ny fanoratana ireo ny andray samy baiko raha ny voalaza ny ty lalàna 24 ohatraohatra enity fa tsy mandray baiko amina izana izy akoatran'ireo dia ok'izay mihitsy ok'izay le tsindry atao amin'ny mpanao gazety mijoro dia sahi koa tsika mpanao gazety mijoro fa ao anatin'ny fanarahana n'ilay tandroasina sy ny malinasa ny asantsika ny etika sy ny déontologie tandrovina mandrakarivo zay mba manomboka amintsika aloha ny fanomezana asina ny asantsika dia manome asina ny asantsika ihany koa ny rehetra zany akory tsy midika hoe ny mpanao gazety tsy azo ahitsy mpanao gazety azo ahitsy rehefa misy zavatra ohatran'ireny angamba ny olavitry ny mpanao gazety nanomboka tany amin'ny androny James Saramarsona rehefa misy kely mety ataon'ny mpanao gazety ohatra hoe mety somary misy mivilana kely dia miantso ny olavitra hoe tandremo fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna zao ataonao zao na mety misy foana zay hatraty amin'ny olavitra zao manao an'izay foana fa mety tsy fantatry ny olona aloha zany tsy fantatry ny olona zany ary ny fidiny loha ranom-baovao ny tsy mijanona eo amin'ny mpitondra ihany fotsiny koa fa na mpanao politika koa raha
manana zany. Misy zao ohatra hoe rehefa ry amin'ny ankolafy politika ry de tsy atsony retsy mpanao gazety retsy, tsy atsony ry mpanao gazety satria ny antony lay tompony orinasa fanaovana gazety ny anana ny olana amin'ny lafiny ara-politika de le mpanao gazety nefa no iarany le izy am'le izy kanefa tsika za no fahafantarako azy amin'ny raha ny nay no jereko de misokatra malalaka 3 taona afaka tsara manao na izy mbintsy hoe fa nandalo tao mahita an'izany tsara hoe itya na ity mandeha daholy mifandanja tsara daholy hoe retsoretsoreto satria zay le zo fototra ananan'le olo-pirenena mahazo an'lay vaovao dikan'izany tsy aza tao azakavahana oatra zany ny mpanao gazety hoe mpanohatra na mpanohana ny zoro no mety samy manana ny azy any amin'ny asa fanaovana gazety hoe ity ny zoro itondrako ny resako ny anazy zao raha ohatra hoe nanatrika teto tsika de ity zoro ity ny itondrako ny vaovaoko satria ity mety mahaliana kokoa ny mpiaino na mpijery na mpamaky de ny afy ito fa raha ohatra nefa manotohana anareo le izy satria ninina teny antsika nge de tsy maintsy misy manotohina na mafaly le zavatra ataotsika satria ity zavatra anankiray ty no entina hoe nisy fanodikodonana vola ohatra de mety hofaly ny ankolafy raha etsy hoe io fa nataon'ny mpanao gazety malala ny anarany eo mantsy le somary manahirana atsika indraindray fa tsy zany tsika tsy natao ampiady angely ange fa natao hoe hitondrany hoe tahaka an'izao mifanio-kevitra ihany manahoana mifanio-kevitra ihany na manoloana an'ity manahoana mifanio-kevitra ihany raha ny tena marina ange fa fantatritsika daholo ihany ny eritreritra izy reny fa apetraka amin'ny toerana izy hoe ianareo mihitsy mitondra an'le hevitra reo fa tsy zay mpanao gazety ny dikan'izany rehefa miasa ny mpanao gazety de angatahako mihitsy na iza de tokony omena malalaka anao ny asany raha miresaka tsika mbola tsy fantako na resahana moa ty na tsy resahana fa ny antemerandolona manokana ny resahana de zao betsaka mifanio-kevitra any ataon'ny mpanao gazety am'izao fotoana zao satria betsaka koa ny tafitohana tamin'iny satria tohina ny aty marary ny afero de amiko ny fomba famahana n'iny olan'iny de ny hoe raha manaiky ny filohan'ny antemerandoolona iresaka pahabe maso manaiky hoe diso izy raha ohatra manaiky diso izy moa zany tsika tsy manery azy hoe tsy maintsy manaiky izy fa raha ohatra ka zay nataony hoe mialatsiny ary fa diso fa mpanao gazety kosa aloha de teneniko eto hoe tsy diso le mpanao gazety na ny tany valiny ny apetraka ndraiky misy fanontaniana apetraka amin'ireny olo reny fa tsy valiny fotsiny de vita hoe tsy amaly an'izany fanontaniana zany de mijanona tsy nanery mpanao gazety ary zay fotsiny hoentin'ny mpanao gazety any ampianao azy hoe rehefa nanontaniana izy de tsy namaly de vaovao koa zay moa de hoentiny eny amin'ny olo hoe tsy namaly izy de anjarany vahoaka indray zany mieritrehitra hoe ina ary ny antony tsy amaliny fa rehefa mametraka ny mpanao gazety ity de le valiny ny andrasana ange de zay hatreo ihany zay mihitsy hoe manana zo izy zany amaly na tsy amaly fa arakaraka le zava-misy fa zay le teneko hoe mila fiomanana rehefa hiatrika mpanao gazety tahaka an'ireny indrindra hoe amina institution na androm-panjakana lehibe tahaka an'ireny zany de mila miomana foana ao anatin'le izy tsetsatsetsat tsy aritra ihany iny fa miverina amin'le resakytsika teo ihany hoe ny olana koa le mpiantso an'le mpanao gazety mihitsy na io orinasa na olotsotra na fikambanana na ny avy amin'ny sambandraram-panjakana izy mihitsy no mametraka hoe ianona ny tompon'le gazety tsy mandefa an'io izy ianona ny tompon'le gazety lasa mifototra any amin'le tompon'le gazety zay nao mafisy Michel Radbera teo fa mitovy nenay ihany tsy misy hoe inona fa rehefa vaovao zany de tokony ho avoaka rehefa marina fotsiny le vaovao zany de tokony ho avoaka fa lasa jerena hoe ifa iza le gazety iza ny tompon'le gazety ianona ny tompon'le gazety tsy miresaka zay lasa aviany zany le izy na de nao arany miezaka de any ianao ka ohatra hoe tsy mandefa ny vaovaon'ny mpanohatra ohatra na vaovaon'ny mpanohana de lasa efa sokajiana hoe konareo ara tsy mandefa anay konareo ara tsy mandefa anay asa hoe ahoana ny fomba ialana amina tranga tahaka an'izay io moa zany zavatra iray atrehantsika io ary tsy voazao io fa efa ela amin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety io zay le hoe ligne rédactionnelle ny resahana teo ligne éditoriale an'ilay gazety fampitodiana ihany amintsika tompona orinasa gazety hoe
raha tianao hoe tena hipetraka amin'ny toerany zany asa nyfanaovan-gazety zany a de manana andraikitra ihany koa ianao manampy a ho amin'ny fametrahana an'izany amin'ny toerany fa ho an'ireo mpiantso an'ireny mpanao gazety reny ho imbintsoa teo efa nambara teo hoe ho an'ny tombontsoam-bahoaka ny esan'ny mpanao gazety ary samy manana an'ilay angle de traitement ilay zoro hitondrany an'ilay vaovao ka iny miankina aminy iny fefa hazavaina foana hoe tsy misy an'izany mpanao gazety hoe mpanohitra sy mpombo zany hoe ty mandeha aminay ty tsy mandeha ao aminay fa miankina amin'ilay mpiantso ihany io fa ho an'ny tombontsoam-bahoaka zay foana zay ny esan'ny mpanao gazety mba azo vaovao marina ny vahoaka na samy hafa raha ny fomba hitondrany an'iny vaovao iny nanaovana recoupement iny vaovao iny ary miverina amin'ny teny Michel Ralbert raha toka misy mpanao gazety hoe tsy nanaja an'ilay etika sy déontologie de eo mandrakariva ny OGM mijoro ho amin'ny fiantohana an'izay tamin'ny fotoan'andro ny fifidianana reny nisy fahitalavitra anankiray tsy miankina de eto Antananarivo namoaka vaovao mahakasika ny fandrangitana adi-boko de nanao tatitra taty fitarainana taty ny olo-pirenena nanao taratasy ny laza ny fisian'izay tranga izay de nanaovana rappel à l'ordre ilay fahita lavitra tsy miankina io ary nanaiky izy de hoe tsy anao intsony fa sady voalohany zay ny farany santionany ihany zany fa marobe ary efa nisy ny retrehana carte OGM efatra teo zao karatra nosontonina amin'ny mpanao gazety no ilay hoe tsy fanajana zay etika sy déontologie zay sy no ihany koa hoe fampiasana n'ilay carte tsy araka ny tokony ho izy fanaovana